ireo anjara amin'izao fankalazana ny 5 taona ny joroan'ny tanora teraka Ambatomena izany. Zavatra natolotra anareo dia tena zava-dehibe tokoa. Tsy ho hainay valiana izany fa ny tompo malala ny fitiavana lehibe nasehonareo ary matoky azy fa tsy foana tsakoa ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo dia sotra indrindra inkoa ho an'ny mpanolotrana rehetrarehetra tazana eo amin'ny président zava-kapelezana mivady bronze kapelezana ianareo rehetrarehetra izay tsy voatanisa eto tsy adino indrindrandrindra koa fiangonana Analakely manatitra misaorana nandray anay tamin'izao takariva efa mamantonalina izao dia zavatra nomenay moa dia reny fahatsiarovana kely ataonay mba kely any izy raha jerena fa ny fitiavanay betabe mameno azy ka dia arahanay teraka izany ankehitriny. Dia ny voninahitra dia tolontsika man'Andriamanitra irery ihany. Ny voaloham-pisaorana dia an'Andriamanitra irery ihany. Dia isaorana bebe manaraka an'izany voalohany indrindra ny tompon-trano dia ny tandrina sy ny fiangonana katedraly eto Analakely nandray an'ny tanora teraka Ambatomena izay nankalaza ny 5 taona ny orenan'izao. Ary dia manaraka an'izany dia misaotra mankatelina tsika rehetrarehetra na kely na lehibe na ny tratra eto na ireo izay efa lasa satria zava-dehibe tokotrany araka ny tenin'ny président ny TPA teo zavatra natolotrareo. Ary indrindrindrindra ny tena zavatra nafinaritra dia ny fifanontronanareo tanora amin'ny fotoana toy izao. Mafinaritra ary engany ka maro ary betsaka ny fotoana ifanontronanareo tanora ohatran'izao satria mahavelom-bolo tokotrany dia nisatrany
rano izay voninahina hitay anareo any Jehova ka hiara nareo, ampamirapiro-tantavina anareo any Tompo ka hiatra nareo, anara-tantavina anareo any Tompo ka anomehana ny fiadanana, mandeana amin'ny fiadanana